Manampatsika rehetrarehetra androany alarobia 14 jiona no ifanomezantsika fotoana iresahana ny ity ataontsika hoe fisolokiana goavana niatra tamin'ny firenena malagasy ity. Tena lazaiko hoe fisolokiana goavana. Ary misy olona maromaro tompona antoka amin'izany. Fa ho azavaiko amintsika izay manaraketo inona tsara ny ambangovangon'izany rehetrarehetra izany ka dia manasa antsika rehetrarehetra hijery dia anaraka dia mandray noty izay mandray noty. Zao zany efa resabe efa elaela efa nisy fotoana maromaro mihitsy nafantarantsika hoe na enotsika moa zany hoe double nationalité mizaka ny zoam-pirenena frantsay ny filohan'ny Madagasikara ankehitriny. Zavatra misy nefa dia izao tsy nisy mihitsy na dia iray aza nijery hoe ahoana ny fomba nazahoany an'izay nationalité izay ary tsy nisy nanana ny pirofo tena mivaingana zany hoe ahoana ny fomba nazahoany an'izay nationalité izay. Ka dia lasa ry izahay ohatra ny mahazatra anay nanao ny atao hoe fanadihadiana investigation pour rechercher les preuves ka dia azonay soma tsara ny pirofo rehetra nazahoany Andriamatoa Andry Rajoelina ny fizakana ny zoam-pirenena frantsay izay ananany. Voalohany indrindra zany dia voapirofo tsy honohono, tsy resaka Facebook, tsy resaka hoe ity ny passeport na ity ny zao na ity zao na hoe fa azonay ary izahay mihitsy no nitady ny pirofo rehetra nanamarinana ny fomba nazahoany Andry Rajoelina ny nationalitéany. Dikan'izay dia izao. Document authentique ny ao anatin'ny journal officiel izay efa hitantsika eny amin'ny tambazotra rehetrarehetra eny amin'izao tsika amin'ny teny izao moa zany azon'ny rehetrarehetra téléchargena verifiena dia hitanareo ao fa manana nationalité nanomboka ny 19 novembre 2014 Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny vadiny ary ny zanany anankitelo. Tsara ho marihana nefa dia izao. Voapirofo zany fa manana nationalité française Rajoelina. Ary io nationalité française izay atao hoe naturalisation io dia nationalité nangatahana. Zany hoe tsy hoe nationalité de sang na par filiation na hoe par mérite no nazahoany an'izy fa izy no nangataka ary dia naturalisé. Izay zany ny voalaza amin'ny nationalité française anankiroa ny fahazahoana an'izany par déclaration ary par naturalisation. Ny atao par déclaration dia ny olona izay teraka avy amina ray na reny manana nationalité française. Ary ny naturalisation dia mila décret mahafeno fepetra rehetra ianao dia mivoaka ny décret manome anao an'izany naturalisation zany. Dikan'izay dia nangataka ianao aloha izay vao nomena anao le nationalité. Ny lalàna malagasy nefa dia milaza. Loa andraso loha avoakako tsara eto ambany masoko eto le izy ny loa mikasika ny code de nationalité malagasy dia milaza io ordonnance numéro 60064 du 22 juillet 1960. Io dia milaza ao anatin'ny article 42 izay efa navoakako teo omaly fa ny olona rehetra vetivetika ary aloha ny olona rehetra izay feno taona ka mangataka anana nationalité hafa na izaka zoam-pirenena hafa dia very ny mahagasy anazy, very ny zoam-pirenena mahagasy anazy. Zao zany voalazan'io article 42 io. Titre 3
chapitre 1er, titre 3, de la perte et de la déchéance de la nationalité malgache. Chapitre 1er, perte de la nationalité malgache. Article 42, dia milaza mazava we. Perd la nationalité malgache, le malgache majeur qui acquiert volontairement une nationalité étrangère. 16 ans le nazavaiko voalohany teo hoe ny atao hoe naturalisation dia fangatana nationalité izay tsy nanananao noho ny rahanao, tsy nanananao noho ny ray aman-dreninao fa nangatanao aty aoriana rehefa feno taona ianao. Misy fepetra maromaro azahoanan'io ary anisan'izany ny hoe nipetraka aty Frantsa ianao na nianatra taty ianao mana diplôma na nanambady ianao na ny zavatra hafa koa izay ao anatin'ny fepetra ahafahanao mahazo an'io. Fa ny atao hoe déclaration, hoe déclarer de nationalité ohatra hoe française ianao dia satria misy bebe anao na dadabe anao na mamanao na dadanao manana le nationalité française ka alohany efa ao anaty ranao zany zany hoe filiation par filiation zany le déclaré ianao. Misy koa ny cas anankiray izay mety ahafahanao mahazo an'izay déclaration de nationalité zay dia raha ohatra ianao teraka talohany 1960 ka hatramin'ny 1973. Hatreo amin'ny 1973 zany dia afaka nanao reconnaissance de la nationalité française ny malagasy izay tsy zanaka frantsay fa nipetraka tany amin'ny ancienne colonie française anisan'izany Madagasikara. Ka raha ohatra ianao ka nipetraka tao Madagasikara talohany 1973 kanefa tsy nanao an'izay reconnaissance de nationalité izay dia nanomboka ny taona 1973 dia tsy mahazo manao an'izay reconnaissance izay ianao fa dia very mahafrantsay ianao. Dikan'izay na dia nanana ray aman-dreny teraka talohany 1973 ianao kanefa tsy nanao an'izay reconnaissance izay ny ray aman-dreninao fonombola velona dia tsy manana an'le déclaration de nationalité française ianao. Zao zany dikan'izay. Ny olona rehetra izay nangataka nanao acquisition ary nazy décret de naturalisation de la nationalité française nanomboka ny 1973 no makaty ka efa feno taona izy ny nazahoany an'le izy zany hoe feno 20 taona 20 taona satria izay ny majorité légale any Madagasikara. Dikan'izay dia tsy malagasy tsony izy, very ny malagasy anazy. Zay ny voalazany ty article ty, il perd la nationalité malagasy. Tsy misy équivoque, sans équivoque io lalàna io. Misy manko milaza hoe ahoana zany zay double nationalité. Tianareo double nationalité zany raha ohatra ka nangataka nazahoanareo an'izy dia tsy manana nationalité malagasy nareo fa raha nanana karapanondro, passeport et tout ce que vous voulez ianareo dia noho ny tsy fahafantaran'ny administration ilay izy kanefa ny erreur ataon'ny administration dia amin'ny fotoana ahitany fananao erreur izy dia tsy maintsy averina amilona le izy. Raha ohatra zany hoe nahazo an'le passeport na karapanondro na ohatrany par erreur anao dia tsy afaka ampiasaina intsony ny mandram-piovany lalàna. Ho an'ny Andriamatoandry Rajoelina iverenatsika sy izay olona rehetra nilatsaka tamin'ny élection 2018 sy ny élection législative ary mairie. Izay voalaza ny constitution hoe tsy maintsy ao anatin'ny article manokatra constitution indray io ao anatin'ny article 53 an'izay constitution izay indray dia milaza hoe that's le 46 article 46 laza fa zao zany voalaza ny article
46 ny constitution nalalam-pandrenana malagasy io. Tout candidat aux fonctions de président de la République doit être de nationalité malagasy. Dikan'izay dia mila manana nationalité malagasy ilay olona amin'io fotoana ilatsany ho candidat filohan'ny république io. Ny zavatra misy nefa dia hitantsika zany hoe raha mbola tsy niova ny lalàna ary mbola tsy niova ny lalàna tamin'ny 2018 ary mbola tsy niova io lalàna io amin'izao ora itenenantsika 14 juin 2023 izao dia mbola manakery io article 42 io ary mbola very tanteraka ny maha-malagasy anao rehefa ianao nangataka zoam-pirenena hafa vahiny. Dikan'izay dia izao, raha tsy manana zoam-pirenena malagasy intsony ianao amin'ny fotoana andehanany appel à candidature dia tsy mahazo milatsaka ianao. Andry Rajoelina zany tompoko tamin'ny Andry Rajoelina zany tompoko tamin'ny 2018 dia tsy manana qualité afana milatsaka intsony ary tsy manana nationalité malagasy intsony ka tsy mahazo milatsaka. Na inona na inona no itenenana ivadiana ninina dia tsy mahazo milatsaka izy satria izao. Ny constitution mihitsy no mametraka fa tsy maintsy manana zoam-pirenena malagasy ianao. Io moa zany tamin'ny 2018 dia efa niresana hoe double nationalité, simple nationalité zao. Eo indrindra isika zany zao no miteny iza no neviny fanafitonana. Voalohany aloha Andriamatoa Andry Rajoelina izay malala tsara. Efa nitondra teo izy nandritry ny 5 taona. Minimum des choses tokony ho fantany dia ny constitution izay namboariny ary ny code de nationalité izay manakery tamin'ny fotoana io. Fa nieritreritra angamba n'izy hoe satria tsy niatra le lalàna dia tsy manakery. Mialatsiny tompoko. Nemo mots sans écriture ignorerait les gays. Nul n'est censé ignorer la loi. Na tsy miatra le lalàna amin'ny fotoana afantaran'ny mpampiatra lalàna hoe nandikan'le lalàna ianao dia miatra io lalàna io. Ka ity zavatra ity zany dia tsy double nationalité Andry Rajoelina fa tena simple nationalité. Rehefa nahazo ny nationalité frantsay izay nangatahany izy dia very automatika ny nationalité malagasy azy. Tsy double nationalité zany Andry Rajoelina fa nationalité unique française. Izay zany tiako hazavaina aminareo. Tsy manana double nationalité Andry Rajoelina fa nationalité unique française. Satria very ny nationalité malagasy rehefa nangataka nationalité française izy. Ka noho izany dia tsy manakery ny candidature n'Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 2018 sy ny nahalaniny satria frantsay zany no nitondra antsika nanomboka hatramin'ny 2018 ka hatramin'izao 14 juin 2023 izao. Ka dia niray tsikombakomba tamin'izany ny haute cour constitutionnelle. Na inona ny teneniny ireo mpitsara atao amin'ny haute cour constitutionnelle dia hozy izy hoe nul n'est censé ignorer la loi. Na tsy niatra le izy au magistrat ny cour suprême, au magistrat ny cour constitutionnelle ianao tsy maintsy ianao mahafantatra minimum ny lalàna. Tokony ho laninao tsenjery io lalàna io. Nahoana no tsy hainao le izy ary ianao mijery amin'ity article 46 ty rehefa ivalide ny candidature ny olona anankiray. Nahoana ianao no aty amin'ny article 47 ohatra ianao mailaka be mihitsy mivaly mijery daholo hoe oviana ty olona ty niala tao Madagasikara ary oviana izy verina farany. Nefa ny article 47 io ary tena discriminatoire satria na malagasy ary le olona ka tsy ampy 2 andro fotsiny nijanonany tao Madagasikara dia efa
tsy mahazo milatsaka izy. Kanefa le article 46 tsy mijerenao fa ignorenao tanteraka. Miala tsiny tompoko, miala tsiny. Fa tompona ndraikitra amin'izao atao hoe haute trahison zao ny HCC. Haute trahison ny fametrahana olona hafa firenena hitondra firenena anankiray. Satria izany hoe napetraka pelantanan'olona tsy manana ny zom-pirenena malagasy ny fitondrana ny firenena malagasy. Izany zavatra izany dia haute trahison. Eto izany dia miteny. Aoka isika rehetrarehetra andray andraikitra. Na manomboka hatramin'ny armée, ny président de la République no chef suprême de l'armée. Tsy Andry Rajoelina tompoko amandry Rajoelina anazy ny chef suprême de l'armée fa ny président de la République. Kanefa izy zany zao dia tsy manana zo, tsy manana zo hitondra ny Madagasikara satria tsy binationalité izy fa simple nationalité française. Dika amin'izay tsy chef suprême de l'armée intsony Andriamatoa Andry Rajoelina tsy mahazo mandray baiko amin'ny Andry Rajoelina intsony ny maramila malagasy raha tsy izay dia manao haute trahison. Ka manomboka izao ianareo rehetrarehetra ao anatiny armée malagasy tsy mandray baiko intsony amin'ny Andriamatoa Andry Rajoelina. Raha izay ny gouvernement ny Tsay Christian izay notendreny Andry Rajoelina dia tsy manan-kery. Démissionnaire d'office Andriamatoa Andry Rajoelina sy ny gouvernement izay tarihany Tsay Christian ary ny olona rehetrarehetra izay notendreny Andry Rajoelina satria tsy manana qualité izy ary tsy manana capacité anendry nizaniza satria izy tsy malagasy. Na iza iteny amin'izao tsika miteny zao dia efa ampahafantariko anareo malagasy izay ny lalàna ary ny lalàna dia mifehy ny olona rehetrarehetra. Ao anatin'ny constitution izay loloavintsika dia milaza fa tany-tandalàna i Madagasikara ka tsy anaiky mihitsy isika. Tsy anaiky hoe mbola ho hitsakitsahana koa ireo lalàna anankiroa izay lazaiko teo. Fa izay mbola mini anitsakitsaka ny lalàna io dia ho torinay satria manitsakitsaka ny lalàna international izao zavatra izao. Ny pacte international des droits civils et politiques dia mifehy ny fahafahana milatsaka sy ny démocratie eran-tany. Ary io pacte international des droits civils et politiques io dia tsy ao a Madagasikara no mitsara an'io fa ty amin'ny cour pénale internationale ka dia miteny aho an'izay sa mbola andeha anitsakitsaka an'io pacte international des droits civils et politiques io izay mametraka fa tsy misy olona afa firenena afaka hitondra ny firenena anankiray satria izany atao hoe ingérence. Ka dia ny voalohany indrindra ataontsika dia matsapatena izay tokony atsapatena dia manao démission d'office Andriamatoa Andry Rajoelina, Tsay Christian ary ny olona rehetrarehetra izay napetrany eo. Raha ohatra ka mbola manana minimum de sagesse ny olona izay nosiniavina Andriamatoa Andry Rajoelina ny décret de nomination dia mametra fialana fa satria tsy mila association de malfaiteurs manitsakitsaka ny zom-pirenena malagasy ao a Madagasikara. Tsara ny miteny aminareo fa za miteny zao mbola tsy manana nationalité française na dia mipetraka aty Frantsa ary tsy manana nationalité française fa mbola gasy manana statut de réfugié fotsiny fa tsy manana nationalité française. Ary tsy adalako ny tsy nangataka an'izany na dia zoako tanteraka satria mbola nieritreritra nitondra firenena ny Madagasikara ary te hanajany lalàna n'io article 42 io dia tsy nangataka an'izany nationalité française zany. Ka izahay tsy adala akory nanao an'izay parce que on connaît la loi, fantatray ny lalàna, ajainay ny lalàna ary izahay mpanaja lalàna fa tsy mitovy aminareo. Ka ianao Andriamatoa Jean-Éric Rakotoarso izay constitutionnaliste, professeur de droit, tsy manana excuse ianao. Tsy manana excuse ianao ilazana hoe tsy fantatrao ny lalàna. Maintenant dia mbola tsy tara ozy izy dia ataovy izay tokony ataonao fa ianao no tompona antoka voalohany tamin'io
fanekena ny candidature ny Andry Rajoelina io na inona tsaraka tenao secrétaire na ny mpitendry machine na ny mpikambana sasany fa ianareo mianakavy izay ianao ny lehibeany no nanaiky an'io amin'izao tsika miteny izao tsy azo ekena ny hoe olona tsy manana ny zom-pirenena malagasy no nitondra ny Madagasikara nandritra an'izay 4 taona zay ka androany amin'izao ora itenenako à la minute itenenako zao de mila mametra pialana daholy ireo olona izay tsy manana nationalité française tsy manana nationalité malagasy azafady ka mitondra ao a Madagasikara satria tsy manana zo itondra ny firenena ianareo manomboka amin'ny Andry Rajoelina izany ary ny olona rehetrarehetra raha iteninareo hoe izahay dia efa zatra moramora de miteny aminareo fa tsy petrapotsiny na iza na ny olona rehetrarehetra izay malala ny lalàna io satria na ny bailleur de fonds na ny Banque mondiale na ny FMI na ny Nations Unies na ny Union européenne na ny ireo olona rehetrarehetra izay miaraka miasa amin'ny Madagasikara tsy hanaiky mihitsy olona tsy manana qualité no nanaovany soni amin'ireo fifampirarana rehetra natao teo ary ny lazaiko de hoe tsy hoe akory tsy malala an'izany lalàna izany ireo olona izay voalaza fa censé mahafantatra an'izany Andriamatoa Andry Rajoelina censé mahafantatra an'izany ny HCC censé mahafantatra an'izany ny prime ministre ka dia isika tsy anaiky zay de teneniko tsy vitany hoe tsy mahazo milatsaka izy amin'izay fifidianana izay omanina amin'ity taona ity sy ny eo aoriana eo fa tsy mahazo manohy intsony ny fitondrana ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina tsy mahazo mipetraka intsony na iray segondra ary ho filohan'ny Madagasikara Andriamatoa Andry Rajoelina démissionnaire d'office no anarany escroquerie, haute trahison, forclusion ary faux serment no nataony Andry Rajoelina ary izany zavatra ny tompoko dia resaka pénal daholo ka alohany ietsehany zavatra rehetrarehetra de mahatsapa tena avy hatrany de tonga de ataovy izy atao tsy rahanao na iza nitondra fa hatreto aloha zany dia ny Assemblée nationale izay nofidiny vahoaka directement no afaka mijaneo izay tsy double nationalité izay membre ny Assemblée nationale na ny Sénat izay double nationalité dia miala ihany koa raha ohatra ka acquisition de nationalité no nazahoany an'io raha ohatra izany ka tsy métis vazaha na tsy métis quelque chose rehefa tsy métis izy dia simple nationalité tsy manana nationalité malagasy azy anjaranao zany raha matoa président ny Assemblée nationale ny mandray ny andraikitrao amin'izao ka raha ohatra ianao ka tsy andray satria ianao mieritreritra hoe patronao Andriamatoa Andry Rajoelina de malahelo milaza aminao Madame Christina fa complice ianao raha ohatra ka tsy mandray an'izany mpitsara ianao mahay lalàna ianao ary mahafaka mijery ny lalàna ohatran'izao ataoko izao io zavatra teneniko rehetrarehetra io de afaka verifiena daholo na ny journal officiel izay fa nomeny ny olona nareo tena ny numéro ny daty sy ny anarana rehetrarehetra afaka verifienareo ny zavatra ny décret de naturalisation efa hitanareo mandehanderaky ny Facebook eny afaka verifienareo ny authenticité any io olona io dia anjarantsika zao ny miteny milaza izy na tsy fanangata fa tsy afaka mandaa izy fanangataka nationalité française tamin'ny 2014 ka dia nahazo an'izany nationalité française zany dia very automatique tompoko ny nationalité gasy azy ka de miala tsiny ho atsika rehetrarehetra fa tsy manana président Madagasikara amin'izao fa dia vacant ny poste de président de la République tsy misy hoe anao affaire courante intérim tout ce que vous voulez fa i Christine Razanamahasoa zany amin'izao
no tsy maintsy mitondra an'io na faly izy natezitra karaha tsy hanao an'izay izy dia afaka koa izy ny teny hoe za tsy hanao fa iamboadidy ary dia tompona andraikitra amin'ny zavatra rehetra hitranga manomboka amin'izao andro hitenenako izao ianareo rehetrarehetra. Zao no teneniko tsy misy resaka eto hoe izay sitrapony fitsarana malagasy na izay sitrapony ny HCC izay napetraka Andry Rajoelina na hoe izay sitrapony ny mpanao politika malagasy fa ny lalàna no miatraka misafiditsika eto hoe anaraka lalàna sa tsy anaraka ary izay rehetra tsy anaraka ny lalàna io dia miala tsiny fa fahavalo-pirenena. Eto zany dia tena miteny fahavalo-pirenena izay manitsakitsaka ny lalàna indrindra io lalàna faratapony constitution io ka izay rehetra fahavalo-pirenena tsy anatanteraka an'io lalàna io dia fatatsika daholo iza ireo fahavalo-pirenena eo ary tsika tsy andefitra mihitsy amin'izany. Tsy andefitra. Ny président Sénat tompoko dia raha ohatra izy ka élu ka double nationalité dia tsy mahazo mitondra. Ny seule personne ny olona rehetra izay double nationalité ao amin'ny Sénat, ao amin'ny Assemblée, ao anatiny ireo collectivité territoriale décentralisée dia tsy mahazo mitondra fa mametra pelana d'office, démissionnaire d'office, aza miandry ho jerevanay tsirairay ny nationalité anareo reo fa tonga de mela satria izay mbola mini efa nampahafantarina anareo zay lalàna. Nul n'est censé ignorer la loi ary efa nampahafantarina anareo le izy zay ka izay mbola mini ande idongizina hitondra ny firenena io ataoko hoe anay io firenenay io nefa ianareo tsy manana nationalité malagasy intsony dia miteny zay fa tsy anaiky mihitsy izahay satria izay ny tena atao hoe fanjanana ary izay ny tena atao hoe colonisation ary izany ny atao hoe ingérence, izany ny atao hoe violation non seulement de la constitution mais des pactes internationaux de droits civils et politiques. Azavaiko kely satria misy manontany ahoana zany ny double nationalité iverenako. Ny olona atao hoe double nationalité dia ireo métisy, izany hoe manana ray na reny na dadabe miteraka nanambady gasy izy na bebe nanambady gasy dia izany hoe par filiation no ananana ny nationalité. Ireny olona reny tsy mila mangataka, tsy mila décret de naturalisation fa reconnaissance de nationalité no ananany. Dikan'izay no ny rany mikorina ao anatiny no ahafany mangataka an'izay ary ireo malagasy ataontsika hoe tsy métisy fa teraka talohany 1960 ka hatramin'ny 1973 dia afaka nangataka ny atao hoe reconnaissance de nationalité. Ireny tsy décret de naturalisation no azony fa reconnaissance de nationalité. Ireo ihany ny olona zay afaka manana double nationalité sady frantsay no malagasy. Ny akoatran'izay na mety hoe tsy frantsay fa mety hoe américaine na sinoa na tout ce que vous voulez fa ny olona zay nangataka par mariage na par diplôme na par n'importe quelle raison izay mahafeny fepetra hoe nangatana ohatra hoe teraka taty France izy nefa izy gasy dia rehefa feny 20 taona izy dia niverina aty France izy nangataka nationalité ka mahafeny fepetra dia nahazo feny 20 taona c'est-à-dire majeur izy no nangataka nationalité dia very ma nationalité malagasy azy. Ireny zany dia mazava ka eto zany dia miteny miantso ny armée, miantso ny Assemblée nationale ao amin'ny Sénat ny olona rehetra izay nommé sénateur dia miala avy hatrany satria tsy manan-kery ny nomination anareo ary okazava sao dia hoe amoriporina eo zany zareo amin'ny Assemblée nationale ao ka dia ilaza hoe ity nampidirinay efa tany tao anatin'ny ordre du jour ny révision code de nationalité azafady tompoko
na ho avoakanareo androany izay code zay dia tsy rétroactif tompoko ny lalàna fa dia tsy manan-kery ihany ny filatsahany Andriamatoa Andry Rajoelina tamin'ny 2018 ary raha manao an'izany koa nareo dia ianareo zany no tena mpamadika tanindrazana manao haute trahison ka noho izany de miteny aho hoe atreto aloha zany izay olona rehetra nangataka nationalité dia very malagasy ianareo mandram-piovany lalàna ianareo zay mampiasa karapanondro passeport gasy ajanony avy hatrany fa en infraction ianareo. Fatelo indrindra Andriamatoa Andry Rajoelina verikany dia démissionnaire d'office sy ny olona rehetra izay nomeny sy izay zavatra rehetra nataony sony dia tsy manan-kery daholo. Andeha amin'ny étape manaraka tsika fa rehefa avy eo afaka 15 minutes de ho ataoko amin'ny teny frantsay izao vidéo zao satria araka ny lazaiko anareo tsy anareo gasy ihany akory no miresaka amiko fa amin'izao de iresaka amin'ireo fiarahamonina iraisam-pirenena rehetra izay nifandrarà tamin'ny Madagasikara ka ny any Madagasikara mety anaiky moramora tsy anaraka ny lalàna faratampony fa ny aty ivelany tsy ohatr'izany fa la loi c'est la loi dura lex sed lex. Zay ara fa de misaotra atsika nanaraka de hotoizantsika eo ny fifampiresana de mbola itoy ty zavatra ty satria araka ny teneniko tsy hanaiky isika na amin'ny fomba hoana olona tsy manana zo-pirenena ary tsy mizaka intsony zo-pirenena malagasy no hitondra ny Madagasikara nanomboka tamin'ny 2018 no makaty. Mandra-pionary.